na ohatr'izany fa misy tsy fahampiana eo aminy. Ampiasain'Andriamanitra izay mba hoentina izahana toetra ilay olona izay efa nasoavina ka nahita fitahiana tamin'Andriamanitra araka ny tenitsika sanazay nataony. Moa ve ilay olona raha nahazo an'izay izay mba hatsiaro ny hafa dia hiantsokajina izy ka hanadino ny tenin'Andriamanitra izay napetraka teo anatrehany. Satria dia raha hitany eto dia Andriamanitra no manome ireny fahasoavana izay azotsika ireny. Io misy eo amin'ny endrika maro samihafa io. Ohatra izay no miteny hoe tsy tiantsy ilay asa nangatahako tamin'i Jehova. Kanefa io asa tsy tianao io ihany no mahavelona anao. Io ihany no ahafahanao manana fahefana manantony hafa. Io no mampitombo ny fiainanao. Izany hoe avy amin'ny Jehova io. Izy no mahalala ny hevitra hiheverana antsika izay tsy araky ny eritreretantsika. Satria dia apetrany amin'izay plasy izay tsika mba hitsonjoroantsika ny hafa ihany koa. Izany hoe raha amin'izao plasy izao misy ianao ankehitriny manana ny ampy ianao, tsy hoe manana ny ampy moa izany fa mba mety izany ianao hoe ambina amin'izay ataonao. Misy fitenenana manao hoe kodiaran-tsarety ny fiainana. Izany hoe mety mbola hivadibadika io. Ilay olona malahelo indray koa mety mbola tafakatra koa ny afarany. Fa matoa asehon'i Jehova tsy zavatra anankiray izay mba hoentina hitsapana antsika hoe akatony teny ve itsika ka hitsindro ny hafa, ampiatra izay teny itiavany namanao tahaka ny tenanao izay, anataka ny tenin'i Jehova hoe aoka mba hatsiaro ny malahelo. Satria dia tsy izy rehetra, tsika rehetra izany no hoe atao hoe manana ny avy daholo. Raha jerena izao amin'ny situation miainantsika amin'izao fotoana izao dia ny havantsika sasany dia hoe tsika no tavandraina aloha izany satria tsisy ny asa, tsy ilay olona no kamo. Tsy te hiasa fa ilay asa mihitsy tsisy. Ka ianao kosa nefa nasoavin'Andriamanitra manokana dia manana asa ianao. Dia anjaranao izany amin'izay fotoana izay mitsinjo ny tsy manan-katao. Satria dia izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe izy dia ametraka plasy ho antsika ny ampindrana ianao fa tsy hindrana, ary anapaka firenena maro ianao fa tsy anapaka anao. Izay zany ny tenitsika san'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy mandainga fa marina amin'ny teniny izy. Dia io resaka hoe fiantrana mantsy no tena hoe tiako voisinao anatin'izay zany. Efa nisy teo amin'ny andron'ny zanak'Israely tany aloha tany izany ary mbola misy amin'ny andro iainantsika hatramin'izao. Satria dia nataon'Andriamanitra mihitsy hoe izany tsy mitovy saranga daholo ny olona rehetra mba hisiny izay hoe hitsindro ny hafa ve izay manan-katao na koa hoe miantokandrona amin'ny sezavoninany eny izy ka tsy mba hijery ny ambanimbany. Hitantsika tsara malitsika nijery ny amin'ny Cornelio. Cornelio dia anisan'ny lehilahy natahotra an'Andriamanitra kanefa tsy jiosy izy hafa romanina izy fa voakasika amin'ny fon'Andriamanitra, voakasika ny tenin'Andriamanitra izy ka nanolo tena ary voalaza ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Asan'ny Apôstôly 10 fa anisany olona tena nivavaka sy nanao asa fiantrana i Cornelio. Ary rehefa namangy anazy ny anjely dia izay mihitsy no nitonony anjely voalohany hita enin'Andriamanitra ozy izy efa tafakatra any an-danitra ny fivavakao sy ny asa fiantrana izay ataonao. Izany hoe Andriamanitra dia mahita ny rehetra ataontsika. Tena hoe nitsindrian'ny anjely izay tonga namangy ny Cornelio mihitsy izay hoe efa hitan'Andriamanitra efa tafakatra any an-danitra ny fivavakao sy ny asa fiantrana izay ataonao. Tsy hoe akory raha manampy ny hafa tsika dia tena hoe tsy zava-poana fa hitan'Andriamanitra. Tahaka an'izay voalazako teo hoe Cornelio dia izay mihitsy no nentin'ny anjely namangy azy raha vao hoe tonga izany ny fotoana izay tenenan'Andriamanitra aminazy hoe ianao tokony mihaona amin'ny Petera ary Petera anambara aminao ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo mba azahoanao ilay famonjena ihany koa satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany no azahoana famonjena. Ka na dia nivavaka ry Cornelio raha mbola tamin'ny manaraka ny lalàn'i Mosesy izy ka mila avaozina izay, mila atao mise en jour ka mba hahafahana mampiditra azy amin'izay dia nirahana Petera izay hoe antsoina koa hoe Simona tamin'izany fotoana izany. Ka averiko indray hoe noho ny fiantrana izay nataon'i Cornelio tsy mba nataon'Andriamanitra ho zava-poana izany fa tadidin'Andriamanitra tsara mihitsy ary no teneniny tamin'i Cornelio hoe efa tafakatra ny an-danitra ny asa fiantranao sy ny fivavakao. Ary hitantsika koa Paoly raha nampianatra ny fiangonana tany Antaia, izay voasoratra ao amin'ny boky Koretiana 3:9 io dia nampirisika izy mba hanaovana izay hoe asa fiantrana ny
any Jodia zay zany manao fanampiana zany angonina io dia aterina any amin'ny Betlehem Jodia mangina ny olona masina any Jodia dia anisan'ny rere ihany Paul mihitsy zaho izy tsy hananatra nareo tsony amin'izay satria fantatra efa mivolona atriny momba an'izay ianareo fa raha ohatra ka misy rahalahy any Nikodemi tonga miaraka amiko dia efa vonona ianareo hitondra an'izay asa fiantrana zay hoe entina any Betlehem Jodia zany ilay fiasan'izay fotoana zay ilay izay fanomezana voangona nangon'ny fiangonana tany hoe hoentina ny Jodia zany hoe anisan'ny marika ahafantarana ihany koa hoe tena manompo an'Andriamanitra isika raha manao asa fiantrana fakatoavana ny tenin'Andriamanitra zany ny fanaovana an'izay ary Paul ihany koa dia anisany nanamarika ireo fiangonana tany Filipiana ny teny manao hoe anareo izy anisan'ny nanampy betsaka tsy mba nanadino ahy mihitsy zaho izy raha miteny izany tsy hoe mitady tombony anareo fa za fa nizatra hiainana amin'ny kely na lehibe fa anareo kosa tsy mba nanadino ahy dia tena hoe anisany tsy mba adin'Andriamanitra zany ireny asa soa ataontsika ireny izay fanomezana ataontsika na hoe iza no menao an'izany na iza no menao an'izany tsy heveromaina ireny tsy hoe por nefa ne manome an'ity dia amin'izay mba ako mba hoe vokasoka lokon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra be tsy hany le izy fa ianao izay manome amin'ny fo akasitan'Andriamanitra ary voalazan'ny Paul daholo zany nananatra ny fiangonana tany Atea izy izay manome amin'ny fo ihany izy no akasitan'Andriamanitra ka izay rehetra ataonao ataovy amin'ny fo fa Andriamanitra koa tsy olona tsy olombelona ka anadino ny soa izay vitanao fa tsarovy fa any andro tsy eritreretinao mihitsy itahian'Andriamanitra manokana ianao amin'izay zavatra nataonao izay tsy mba veromaina iny na fomba ahoana na fomba ahoana na dia hoe ataontsika fotony hoe ny tenin'Andriamanitra izay miteny hoe avako ny manompo sy ny tsy manompo hitanao foana zany rehefa ianao matoky an'Andriamanitra ka mizara izay kely nananao tsy miandry akory ianao za rehefa lasa mpanan-karena be izay azy vao manampy ny hafa dia ahoana zany nefa ny tompo ny teny hoe raha matoky amin'ny kely indrindra ianao dia ataoko mpanapaka ny be indrindra ka raha ohatra ka raha mbola kely ny anananao tsy foinao no manome ny hafa dia oviny ianao zay vao atoky ianao ny tompo ka hiconfie izay lehibe aminao satria dia ny teny atombohy amin'ny kely aloha izay anananao dia iny no hitan'Andriamanitra foana ny anasoavana anao amin'izay fa Andriamanitra hoy dia tsy vavolombelona zany nataon'Andriamanitra tamin'ny Cornelio noho ny hatsaram-panahiny noho ny nanome vokatry ny fo izy dia hitan'Andriamanitra izay asa fiantrana izay nataony izay ka eto zany ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika hoe raha toka mbola manana anankiroa ianao manomeza ny zarao izay izy anananao izay satria izay manome amin'ny kely izy ny tompo dia izay manome amin'ny kely dia mandray kely azy omena be manome mafoy be dia mandray be ihany koa any voalazany amin'ny bokon'ny Korinthiana 8 daholo no misy an'izay teny amteo izay ka miezaka foana zany tsika manao ary makatony tenin'Andriamanitra satria dia mahafaly ny fon'Andriamanitra izay ary Jesosy ihany koa dia mbola niteny izany eo satria mantsy hitatsika zao eo amin'ny atao amin'ny Deutéronomia ihany Deutéronomia 10:10 dia amin'ny andininy 1:2 eo izy dia mampianatra indray momba ny hoe olona mitrosa ohatra zany misy olona mitrosa aminao dia rehefa tonga ny andro fahafito zany ny taona fahafito dia afoy izay trosa zay fa tsy hoe akory tsy mety ianao fa afakaikaiky ho tonga ny taona fahafito ary Jesosy dia niteny ho iaho hoe aza ilaozana mitodika hozy izy izay te hitrosa aminao ary raha izay manana anefana ihany no omenao dia na ny mpanotra koa izy dia manao ohatran'izany na ny zeteza koa manao ohatran'izany satsika zany hiezaka foana hoe hizara amin'izay rehetra azontsika zay raha kanefa tsarovy tsara fa izay manome amin'ny fo ihany koa no akasitan'Andriamanitra tsy hoe akory no mitendra ihany dia makamo be izy fa miteniteny foana fa ataoko ity fa izay manome amin'ny fo ihany no akasitan'Andriamanitra ka rehefa voakasiky ny tenin'Andriamanitra ianao izay teny fampizarana teto dia anao no miteny batarito fanahy masino aiza no tokony anaovako asa soa na hoe iza ny olona tokony angetaeta mafy tokony omeko nyity fanampiana ty iza ny tokony olona tokony hitaritanao mety misy olona tsy mihinan-kanina mizora sy fotoana zao mety izany ny olona ampiasainao anatitra sakafo amin'izany olona zany dia inotsika tsara ny teny fanahy masina mety tsy ampopoizinao akory ianao mandeha amin'ny lalana eny misy olona efa mitevatra ny sakafo voandro ianao tonga dia tere-panahy fotsiny anome zavatra anazy dia mety izay mihitsy ilay fanahy masina mikasika anao hoe ty mila anao na ohatran'izay fantatsika zany amin'izay fa tsika moa dia miaraka amin'ny fitaritan'ny fanahy masina hatrany mba ho voninahitra an'Andriamanitra dia makasitraka anareo izay naharitra ny aino
Misorako Andriamanitra mbola nam'ny fotoana kely mba nafahako mba nifampizara izay ten'Andriamanitra zay ka inoako sy antena haiko fa misy azonao raisina ihany ka dia ny fanahy masina ny anampy zay tsy voalazako teo ka hikasika ny fonao ary ahatsiaro ireo malahelo na koa ireo mila fitahiana tsy izay rehetra anao tsindrikely ty tsy hoe koa ny olona tsy manako-hanina ihany no mila fitahiana fa misy indraindray mandala sarotra fotsiny tsy misy fitorina fonobekely taoko indray mandeha tamin'izay vao avy ny voyage zany dia tsy nanambola ariary mihitsy nanana ihany efa lany teo ampelantanako nefa zany hoe ampikarakarana dossier dia le olona nefa tsy maintsy antaovako vola ariary dia tsy hitako tsony zay fomba hoe ahoana ny anakalozako vola dia nisy olona efa ela ny fahalalako taminazy dia tadidiny dia zany teny aminazy ianao ve afaka manome volanao fa za tena misy zavatra ilako vola zao dia izao dia tonga dia tsy nihafahafa izy tonga dia nanome anahy nazara gaga hoe otry ity olona ity tsy fantany akory afaka mierina ny volany ve za na hoe hoitany ve za rehefa avy eo fa hitany fotsiny zany za tamin'izay fotoana zay nisy zavatra tena nilako vola hoe tena maika zaho tena mila vola zao nety dossier ity tsy maintsy atsofiko nefa mila vola le izy ary mbola andeha anakaly vola indray dia mandeha ihany ny olasiny fotoana dia tonga dia nanome izy tsy mba nanontany akory izy firy numéro téléphone anao irécupéreko an'izay nefa le izy tsy mba hoe vola kely fa napetrany tamin'ny fotsiny fatokisana zany hoe tsy hitsoaka ny zavatra tsy nianaza koa tonga dia voadona be tamin'ny ketrika nataony satria tsy nanam-po mihitsy hoe tonga dia izy no anavitra na hoe anome an'izay zavatra zay vao nivoaka avy eo nefa zany hoe tsy maintsy voyage amin'ny andron'iny ihany dia niteneniko moa zandrinay tandremo dia tandremo ty vola ty so alefanao amin'ilay olona satria zany nangataka numéro mba ameo anao numéro anao fa mety tsy fakahita tsony tsika fa za mbola be dia be ny zavatra ataoko fa alefako aminao ty le vola fa aza manahy ianao fa raha ny fatokisana zay napetrako taminahy tsy mba hamadika anao za hoe tsy ampoizinao mihitsy mbola hanana fahefana ve amerina amin'ny volanao mety tsy hitanao tsony raha vao miala vetika nefa raha tsy navonjenao tsy vita ty zavatra nataoko ty fa misaotra ny amin'ny fatokisana zay napetraka ao fa ameo ahy fotsiny numéro anao fa hitady moyen andefasako anazy dia tsy manino fa za matoky anao boribory ny tany mbola ifakahita indray andro any zay fotsiny teny dia za moa zany ny teny zandrinay hoe tandremo dia tandremonao anie tsy ho tonga anao any ty olona ty vola ty fa raha ny fatokisana zay nataony anahy fa tsy nampoiziko mihitsiny ka amizay mahatonga na miteny hoe tsy mila hoe tsy voatery hoe olona hoe mahatra be le olona fa indraindray zany olona tena hoe any aminao mihitsy ny solution dia raha mba hoe any aminao le solution dia mba vao raha misy azonao atao ihany fa ny tombo mahita an'izay ary indrindra hoe raha mi-accorde confiance amin'olona zay ianao raha olona tena hoe conscience ara le olona tsy hamadika an'izay confiance apetrany aminao zay ia makasitraka anareo nahatra miny dia faranako moa zany ny anjara-pitanianako dia aferiko ny mira vavy tokona ndraikitra ny micro